Miarabantsika rehetra indray amin'ity alin'ny sabotsy ity dia faly tafaraka antsika ato anatin'ny fandaharana Aleo resahana Anao ny sehatra eto amin'ny fahitalavitra record Madagasikara. Ety ampiandohana aloha dia apatsevina antsika fa azontsika atao ny manaraka an'izao fandaharana izao mivantana ao amin'ny page Facebook record Madagasikara dia aza misalasala ihany koa mametraka ny hevitrintsika olom-pirenena any anatin'ny commentaire na ny mizara ny fandaharana mihitsy ihany koa aza. Iresaka mahakasika ny fiomanana amin'ny fifidianana isika satria dia tao-pifidianana ity taona ity araka ny efa nambara foana ho amin'ity alina ity mandray ny vahiny anankiroa isika dia ry zareo avy eo anivon'ny KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena ary ny avy amin'ny zagasy mpikambana ihany koa anivon'ny etsika NGPM na ny nouvelle génération politique malagasy. Mialoha ny andraisana ny vahiny dia manatitra antsika hatrany ny amin'izay fisokafany fandaharana izay azontsika atao ny miantso ny record Madagasikara raha toa ka liana teany hevitra ato anaty fandaharana Aleo resahana isika. Iaraba ny vahiny ary isika itodika voalohany ato amin'ny Andriamatona miary San Robert izay Front National ny KMF Knoe. Miaraba anao tompoko tonga soa ato amin'ny fandaharana Aleo resahana. Miaraba ny mpanaraka ny fandaharana, miaraba anao mpanao gazety, miaraba namana izay fampiresaka eto. Miaraba manokana ny mpikambana amin'ny KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena manerana ny Nosy. Ankasitrahany anareo tompoko namaly ny antso vahiny eto amin'ny fandaharana. Miaraba ihany koa an'Andriamatoa Jean izay filohan'ny zagasy araka ny efa nambarako teo mpikambana ao anatin'ny etsika NGPM ianao na ny nouvelle génération politique malagasy ihany koa. Miaraba anao tompoko tonga soa eto amin'ny fandaharana Aleo resahana. Miaraba ny Manoa, miaraba ny président Robert, miaraba ihany koa manararaotra ny mpikambana zagasy satria izao angamba ny ataoko hoe plateau voalohany nisehoana ao amin'ity taona 2024 ity dia manararaotra miaraba mpikambana rehetra nahatratra ny taona 2024 miaraba manokana ihany koa mpijery ny télévision record. Ankasitrahany anareo tompoko namaly ny antso amin'ity alina ity araka ny efa nambara teo dia fiomanana amin'ny fifidianana izay no tena ho resahantsika betsaka. Ry zareo anivon'ny KMF Knoe izay firaisamon'olom-pirenena misehatra betsaka amin'izay fanaraha-maso ny fifidianana sy fanabeazana ny olom-pirenena izay ihany koa ma hoe KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena azy. Ny avy eo anivon'ny zagasy ihany koa efa niatrika ny sedra n'izany fifidianana izany ary fahitana fa ny mpanara-baovao azy ny etsika NGPM ihany koa dia maromaro ireo mihetsiketsika miomana makany amin'izay fanatanterana ny fifidianana izay ka izay indrindra no resahantsika amin'ity alina ity. Andeha ho apetraka aloha ny fanontaniana voalohany hitodika ato aminareo zagasy sy ny NGPM mety ho hevitra manokana ihany koa no entinao eto amin'ny fandaharana amin'ity alina ity. Araka nambarako teo efa niatrika fifidianana ianareo, efa vita sedra tao anatin'izay fifidianana izay. Raha ny fahitanareo ny fifidianana izay tsy ala lavitra isika fa natrehana farany teo tamin'ny taona 2022 nisy karazana lesoka hita ve tao anatin'ny fifidianana iny ka tsara andraisana lesona sahady amin'ny fifidianana ho avy io ny fifidianana ho avy moa izay fifidianana tena manakaiky vahoaka. Namana manoa ina moa ny atao hoe fifidianana aloha. Ny atao hoe fifidianana zany raha amin'ny teny gasy mazava ilay izy dia latsa-bato. Zany hoe manome fahefana ny olona izay eritreretiny hisolo tena azy ny vahoaka izay ataontsika hoe ny olom-pirenena moa zany izay tom-pahefana. Raha izay fotsiny jerentsika dia hoe tsy ny fifidianana iny ihany fa ny fifidianana rehetra hatramin'izay na tamin'ny natrehanay tamin'ny taona 2024 dia tena hita tokoa hoe misy lesoka ngeza be satria izay fahefanao omeny vahoaka izay mihitsy no tsy tanteraka amin'ireny fifidianana natrehan'ireny satria raha jerentsika ny tapa-avitrihana mandeha mifidy dia ambany latsaky ny 50 isan-jato latsaky ny 40 isan-jato ary raha tamin'ny fotoana niatrehanay fifidianana ary dia tany amin'ny hoe 320 isan-jato tany mihitsy. Zany hoe tsy tanteraka araka ny tokony petrahana zany ny atao hoe hasin'ilay fifidianana satria safidim-bahoaka aloha no avoaka ny anaty fifidianana. Dikan'izany raha tsy maro anisa ilay vahoaka mandrainjara amin'ilay fifidianana dia misy fiatraikany eo amin'ilay fahefan'ilay olona izay. Zany hoe manalasala ny atao hoe io moa lalàna tsy maintsy ekena rehefa lany ilay olona fa manalasala eo amin'ny resaka hoe famarina toeran'ilay olona amin'ny toerana izay petrahany sy ny indrindraindrindra ilay fisoloany tena an'ilay tom-pahefana. Izay zany tenenako hoe amin'ny ankapobeny raha izay indray mijery izay dia hoe tena misy lesoka ngeza be ary misaotra anareo moa fa ny olona mifanatrika amin'keto dia ao amin'ny resaka fiarahamon'ny pirenena indrindraindrindra mifantoka tanteraka mihitsy zareo
amin'ny ankapobeny de fanabeazana n'olom-pirenena amin'ny resaka fifidianana. De izy hoe tsara mihitsy nanasanareo azy ifampiresaketo satria aleo ndao resahana mihitsy le izy hoe inona marina ny lesiko mahatonga an'le olom-pirenena tsy mavitrika marisarisa amin'ny lafiny olom-pirenena zay inona koa ny lesiko amin'ny fikarakarana an'le fifidianana mahatonga an'izay taha ny fahavisiana andeha hifidy zay ambany de ambany. Ankasitrana tompoko namaly an'izay taridresaka izay mitodika avy hatrany ato amin'ny Andriamatoana Merson Robert izay filoha nasionaly ka miafaka no fanabeazana olom-pirenena. Araka nambarany teo nofidina manokana mihitsy ihany koa ianao hiakatra eto amin'ny fandarana amin'ny itialana ity satria miresaka mikasika ny fiomanana makana fifidianana isika. Ry zareo mpisehatra efa niteny teo fa misy lesoka hitany amin'ny fifidianana. Ianareo ihany koa manaiky an'izay satria raha ny tatitra nataonareo tao aoriana fanaraha-maso fifidianana farany teo maromaro eo ataontsika hoe lesoka navoaka ny KMF Knoe. Fahitanao azy manokana amin'izay hoe tena fototra mahatonga an'izay lesoka amin'ny fifidianana izay ianareo misehatra ny fotony. Ya, amin'ny ankapobeny raha ny fahitanay zany ary fitakinay foana io lalàna io. Ny lalàna momba ny fifidianana. Zay zany nahatonga anay tato amin'ny fikambanana KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena nanolo-kevitra nanomboka tany amin'ny 2022 2023 tsisy miaino moa le izy. De ny hoe andao mandritra any faritra 320 dia miantsy olona 520 eo. 10 avy amin'ny mpanoana ny fitondrana, 10 avy amin'ny fanoherana, 10 avy amin'ny fivavahana, 10 avy amin'ny société civile raiko Knoe. Dia ny 10 ataonay autre sensibilité zareo reo manam-pahaiza satria misy université maromaro mandehandeha de ino nataon'le olona 10 miara mamaky an'le lalàna momba ny fifidianana manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny farany. Mandeha andiny voalohany izy manana suggestion am'zany, izy manana fantsarana am'zany. Mandeha zay zany ny eritreretinay. Dia anatin'ny 3 andro zay vita midy anaty trano anankiray le olona anatin'ny 3 andro de vita. Raha zany nge tanteraka tsy nipetraka le problème na nationalité. Satria tam'izay mety raha ohatra hoe efa ny fanekeny rehetra hoe tsy maninona na ina nationalité na ina nationalité de am'izay zany nandeha ho azy ny fifidianana iny. De miresaka tsika le hoe plafonnement miresaka le caution vonresako androany ny olana nge na rahalahy ato zao nao hiatrika fifidianana fa tsy haino hoe ianao hiatrika fifidianana zany nge tsy am'ty taona ty fa niomana zany eo tamin'ny taona lasa taona ray nefa le omanao tsy hainao hoe otrina moa le caution. Ianao mba fa nanomanomana le hoe reto ny afisy reto ny ana poka ny caution 23 fois plus 4 fois plus de fa mety miembotra ny anao anatin'le izy. Zay moa am'izao mampirisika ny elanatsiny amin'ny rahalahy zany mampirisika kokoa an'le hoe vehivavy fandraisan-jara vehivavy na hoany amin'ny hoe ho candidat na hoany amin'le andeha hifidy zany. Ka aminay zany raha boriboriko le izy de any amin'le lasitra io zany na anao fanatsarana ohatra ny ahoana antsika ka le lasitra zany de ny lasitra de ny lalàna. Raha ilay lalàna zany no amboamboarina hanaraka ny atao hoe mba azahoan'le eo zay le izy parti politique eo amin'ny fitondrana ny tombotsoany de tsy maintsy izy foana le menimenina eto ary tsy maintsy izy foana ny lesoko eto. De hoy zay hoe raha io lalàna io no tsy amboarina ny adalàna fanisatra am'izay zany mbola hiteraka adalàna vaovao koa de mandra-pahatonga atsika tapa-kevitra hoe andao hovana ny lalàna. Ka zay ngamba no ataoko hoe nomboako azy mila manana finiavana atsika araka ny voateny teo. Tsy mila misy kajikajy loatra ny tanjona ne matoa tsika manao fifidianana de hoe tena mahatsapa atsika fa antsika le Madagasikara tena isika ny tompon'ny fanapahan-kevitra ka ilay olona ny fidintsika no mitondra atsika eo ary olona io zay moa ko zava-misy matetika ane rehefa ataony propagande ny mpanao politika mahavita manao bain de foule ary zany tena miarahaba fa rehefa lany izy kalaky ny kovina tora asehony makary zany hoe le olona nanaovany bain de foule na azoany vato indray no atahorany rehefa lany izy. Ka mba tsy isian'izay zany mahatonga atsika mieritreritra hoe andao reo jerentsika le lalàna dia andao samy hafapotsika am'le lalàna dia atao so de petraka fanontaniana hoe dikan'izany ve tsy tokony atao zany fifidianana atoatro fa andao iketika lalàna. Dia io moa fanontaniana mipetraka ihany na za tsy manana valin'le izy fa hoy zay hoe any ny olana amin'ny ankapobeny fa ny fahabangatoerana sy ny mety ho fahabangatoerana ngamba mety resantsika rehefa avy eo dia azo atao tsara vita ny fifidianana rehetrarehetra tsy rehefa nandehanany filoham-pirenena iny vita ny fifidianana rehetrarehetra de andao ary zay tokoa le izy zay le izy andao resahana am'izay hoe inona ny olana anatin'ity fifidianana. Miresaka mikasika an'izay lesoko amin'ny fifidianana zay indrindra isika ianareo zagasy ianao manokana efa niatrika fifidianana
ambany hoy ianao ny tapavitrian'ny mpifidy tamin'izany fotoana izany. Amin'izao fotoana izao ataontsika hoe na tsy mbola voafaritra mazava ary ny fotoana hiatrehana ny fifidianana kanefa enoana fa hiatrika fifidianana antsika amin'ity taona ity ianareo manokana ny any fotony ohatry ny ahoana ny efa ataonareo hoe afahana manentana ny olom-pirenena mandresy lahatra ny olom-pirenena mahakasika an'izay hiatrehana fifidianana izay tsy hiverenana izay lesoka nambaranao teo izay intsony. Ho anay mpisehatra politika izy nefa nitenen'ny président-ny KMF Konoe teo ny filasahana ho fidiana tsy hoe androany ianao andeha fifidianana afaka 3 volana dia androany ianao manapa-kevitra hoe zay latsaka tsy zay le izy fa ary zay koa natonga nay tao anatin'ny zagasy ny teny hoe raha nyresaka momba n'le pré-campagne na resa be tamin'izany sy ny resaka hoe campagne dia zay nametraka hoe za ve tokony adikevitra fa ny tokony ho izy raha mpanao politika vao vita ny etapina fifidianana anankiray dia efa miditra sady amin'ny fanomanana amin'ny fifidianana anankiray dia tsy tokony hipetraka olana mihitsy resa be teto amin'ny firenena manko hoe pré-campagne sy ny karazan'io fa ny andavanandro ny mpanao politika dia tokony campagne foana. Ny campagne manko aminay fampilezana hevitra tafiditra anatin'izany ny fikarakaranao no électeuranao fa mahatonga an'le olana sy le indramiko le teny jatovo hoe sakoroka ane eto amin'ny firenena tsy miomana amin'izany le mpanao politika fa rehefa tongotra le fifidianana dia mieritreritra angalatra hividy anakorotany fa raha tena mpanao politika marina zay mizagasy ny omana amin'izany zavatra zany hitantsika reny zavatra nisy reny ary le fiomanana koa raha indraindray tsy zakan'le tsy miomana satria hitany ianao hoe andeha ty efa niomana le olona ny sasany variana misosy sy ny manano anatin'ilay fitantanana dia manana eritreritra nefa makafy le toerana dia mieritreritra n'le fomba rehetra hoentina atonganao ho lany ray mandeha firesaka fitezana iverenako kely raha sirakitsika le nitenen'ny président teo mahakasika ny resaka code électoral ny atsika moa lalàna 2018-08 ny loi organique no mitondra lizy ao mihitsy ary zay mahatonga anay zay zagasy nandray anjara mihitsy amin'le hoe amboary aloha le lalàna momba ny fifidianana satria raha le zavatra teneninao dia anisan'izany ary ianao mpanao gazety vavolombelona zany tamin'ny fotoanandro fa tena hoe ianao le mahatratra n'le hosoka sy le zava-misy indray dia ianao indray no lasa victime satria inona ny antony le lalàna mihitsy no mamely raha tsy tenitsika ny article 216 ao anatin'io loi organique 2018-08 io dia mazava ny tanysaina eo dia efa nahita ve tsika olona tompona andraikitra tamin'ny fahadisoana ao anatin'ny listre mpifidianana na fampidirana olona na olona tsy ao anaty listre na ohatra zay efa nigadra ve satria io lalàna io mametraka hoe 2 taona ka hatramin'ny 5 taona antranomaizina ny fanaovana hosoka ao anaty listre mpifidianana fanalana olona sy fampidirana olona zay tsy tokony anaty listre hatramin'ny amady hatramin'ny 4 tapitrisa ariary efa nahita ve tsika raha tsy tenitsika hoe tompona andraikitra mifokotany zay mikirakirandreny efa nahita ve tsika hoe iny fa nigadraina fa izahay mitoroka an'le zavatra indray no lasa tany amponja dia ahoana moa zany lalàna zany iza moa no enjenao anatin'le lalàna satria raha le lalàna mpifidianana io ane ny tena ho enjenao anatin'io ane zany dia le mpitondry satria ireo no manana an'le fahefana hanao fandikana an'le lalàna amin'ny fampiasana ny fitaovam-panjakana amin'ny fampiasana ny olom-panjakana amin'ny fampiasana ny hery rehetrarehetra zay opelatana fanjakana dia itsika mieritreritra ve fanjakana ve anenjika fanjakana candidat-panjakana zany lesoka angeza be fa ianao zay miseho anenjika an'io ianao no tsy maintsy enjehana ahoana kosa moa raisiko toerana za candidat mpanjakana dia misy olona na olon-tsotra zay afaka manenjika rehefa hoe mpifidy izy nanjay anjara ny fifidiana afaka manenjika izy ataoko ahoana moa ny anaiky an'iny ino hoe hita n'le halatra nataoko dia anaiko moramora hoe zay gadra zany dia tsy afaka hianao vie politika anatin'ny 5 taona 2 taona dia gadra sanomaizina 2 taona tsy manometsina le olona nanenjika tamin'izany satria le lalàna mihitsy no amely azy satria teo amin'ny fotoana ametrahako plainte mihitsy ane nony zany samborana anazy satria raha tafapetraka ireny zavatra ireny zany dia migadra le olona nanao an'le heloka zay candidat-mpanjakana dia dikan'izany tsy maintsy miaro tena kosa izy ao anatin'izay zavatra zay amin'ny fomba rehetrarehetra lesoka angeza be zany ary sakana ho an'ny fahasahiana mitoroka dia izy hoe raisiko tena misy lesoka mihitsy le ao anatin'le code électoral dikan'izay ihany koa mitarika zay zavatra zay hoe ahoana koa zany satria tsy azo antoka koa zany le liste électorale raha ny expérience efa hitanay ny liste électorale raha mahita reny hoe misy an'izao misy olona
tamin'ireny fotoana reny de tena hitanao tokoa hoe misy olona tsy ao amin'le fokotany tsy miexiste koa reo amin'le fokotany fa ao anatiny lisy mpifidianana ary voapirofo zany ary no mafisiny filoha-pirenena moa zany tamin'ny fifidianana be ny tanàna farany hoe ny atao hoe halabato izy raha mahita nareo karaha mpifidianana be deabe olona zay ny halabato zay mihitsy ny teny tam'izay tadidiko zay ary tena marina io satria iren'le olona fictif any anaty fokotany reny manana karaha mpifidianana izy de ireny no entina mandeha anatin'le fifidianana misy lesoko koa zany le lisy mpifidianana ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra ny tany saiko teo zay tsy tanteraka araka ny tokony ho izy zany le safidim-bahoaka satria halatra noho nino le iverenako le izy hoe noho le tsy ampy le fitezana mitaizan'le olo-pirenena indrindrandrindra fa mitaizan'le tompona andraikitra amin'ny fifidianana hametraka hoe tena masina ny atao hoe fifidianana satria io nametrahan'ny vahoaka ny olona ananany fitokisana de ina zava-misy olona tsy omeny vahoaka fitokisana no lasa mipetraka amin'ny toerana atokisan'le vahoaka de makaiza le fifandraisan'le mpitondra sy le hoentina zay ny lesoka ary zay anisany nahatonga anay tao anatin'ny NGPM nametraka hoe ndao itsika nouvelle génération na tiana na tsy tiana tsy maintsy génération fanaovana politique ndao tsika efa hipitaiza-deno zao mba tsy andehanantsika amin'ny zavatra ohatran'izany fa mba hoe tena hipetraka atsika hitaizan'le vahoaka raha tena tiatsika marina le anao politika de tezaitsika le vahoaka ho tompona andraikitra ihany koa amin'ny fifidianana zay ohatrehany tena ny ainan'izay resaka hoe ny tena izy teo hoe fanenjehana andreo ataontsika hoe maneho ny tsy fetezana amina fifidianana ianareo kamefiko hoe tamin'ny fifidianana farany teo naneho lesoka maromaro na mpiseho pirofo maromaro mihitsy ihany koa azy ny ainan'izay fanenjehana zay ve ianareo teo ny fotony tao anatin'ny fanatanterahana ny asanareo ny misy aloha ny mahazo anay zany de le resaka mandeha amin'ny sisisisiny fa tsy de mbola misy hoe tena zavatra zay mbola mahatsiaro hoe libre maneho hevitra fa misy le io fa tsy mahataitra hoe mpanohitra extrémiste loatra nareo hoe fa lekony hoe marina tiana tao atongavanao anatin'ny le izy nefa zahay moa zany ny antom-pisian'ny Konoeny occasion kely ngamba ny anazavako azy hoe raha tany amin'ny taona 7 sy arivony ny antso ny FFKM tamin'ny 88 no teraka ny Konoe mars 89 février 89 azafady zany hoe amin'ny février ho avy io zany zay 5 taona de ny orenana tamin'izany ary zay mahatonga ny olona raha vao miresaka Konoe zany de mieritreritra foana hoe fifidianana satria tamin'izany antso nataony FFKM isy fifidianana amin'ny 89 io de mitsanganana reo olo-pirenena de tamin'izay moa sira FFKM no ny antso de nitsangana reo le fikambana misy cri rehetrarehetra de zay natonga le hoe anaranay hoe comité io ane satria ny mahazatra na mpiangonana manko na comité de na comité zany reo de rehefa ho nanangana azy amin'ny fomba ofisialy ay tsy misy fikambanana comité tsy misy lana mikasy comité de natao zay natonga azy ohatran'izao zany dia resaka demokrasia kokoa zany tena mahasaroty ny fikambanana hoe tokony mipetraka le demokrasia tsy hoe demokrasia baranahiny fa le demokrasia eo ambany fanajana ny lalàna velona dia isan'ny antom-pisian'ny Konoe le hoe justice sociale état de droit zay raha vao miresaka état de droit zany zavatra roa ihany na io fanjakana io tokony mipetraka ambany lalàna ary tokony hipetraka ny séparation des pouvoirs zay ny anay zay tsy mametraka zavatra maro fa zay ny anay natao hoe état de droit de fantanina mipetraka amintsika zao matoa zay mbola miteny zay moa tenenay foana hoe rehefa tsy tia-piteny anay zany hajao foana ny lalàna rehefa voaja ny lalàna mangina zay de mahatsapa zany zay zao hoe na mametra pantanina angamba hoe tena misy tokoa ve ny fisara-pahefana amintsika miteny zao dia zay fantanina zay raha mivaly hoe tsy misy de makany amin'le hoe tsy mipetraka le tany-tandalàna zay zany ny anankiray dia isan'ny antom-pisian'ny Konoe de le hoe hampiroborobo na hampitombo ny atao hoe olo-pirenena vanina isaoranay ny rehetrarehetra moa fa ny Konoe no nyresaka ny olo-pirenena taloha mako vahoaka zao zany mba fa na isaorako andralato mba fa mitena an'le olo-pirenena de ny anay mbola asianay olo-pirenena vanina ina le hoe olo-pirenena vanina le sahy mijoro satria zay le slogan hoe mila say ianao mijoro amin'ny marina ary vonina ny anarina de hoe maso manenty malagasy mijoro hoy moa namako zay rehefa miresaka amiko hoe président am'izao nge maso manenty malagasy miroro fa ahoana ny amoazana an'le malagasy de zay zany ka eo anatin'izay zany no itenenako hoe zahay aloha hatreto ny officiel tsy de mbola misy hoe fampiatsoana
raha iverina am'le question fa eny amin'ny fiarahamonina zany no misy mahita hoe nareo mpanohitra de hoy zao hoe raha matoa zahay tena ianao mpanohitra zany ianao mpanohana de sy misy tena hoe nareo tena extrémiste loatra ka ianao amin'ny tenanay io zany hoa extrémiste zahay centre venao zany sary amin'ny extrême raiky ariva de io zany arakaraky ny toerana ipetrahanao manko no ametrahan'olo anankiray no ahitanao azy fa zahay zany mieritreritra hoe ny KMF-konao hoe dia légaliste de zahay aloha hatreto mieritreritra fa mifehy-tena ao anatin'ny lalàna ka rehefa ndraindray zany somary sahirana zay ao anatin'ny lalàna de zay mahatonga anay mi-interpeller le hoe mba amboary le lalàna ary ho tonga moa ny fifidianana mpanao lalàna atoato de zay no nahatonga ana eto zany zao misy atelier national ataonay manofana ny membre zay formateur andeha ho any amin'ny district dia mba tsy haiko na olo zay nanao propagande ndray zay fa ireo namanao zany mba aprisika an'io le teny hoe mba profil olona ohatrany ahoana le atao hoe député izy tsy teny hoe ranona ny fidio am'izao ne mbola tsy haitsika hoe isan'ny candidat fa profil ny olona ohatrany ahoana zay zany fanabeazana alefa profil ny ohatrany ahoana ny atao hoe ben'ny tanàna manao n'izay fanabeazana zay fa amin'ny ankapobeny raha vo io lalàna io no ajaitsika ajainareo mpanao politika ajainareo mpitondra de hoy izy ny KMF-konao hoe vitany ampahany asa fa ny sisa zany zao ahoana ny ampahafantarana io lalàna eo an'ilay olo-pirenena eny fotony indrindrandrindra ny zagasina ny NGPM manokana am'izao fotoana zao efa tena ao anatin'ny hoe manomana nyzay hoe fiatriana ny fifidianana zay raha ho anareo manokana ohatrany ahoana ny tokony ataon'ny olo-pirenena ny mpanaramaso ihany koa na ianareo mpisehatra ihany koa aza ahafahana miatrika tena fifidianana hoe mampiseho an'izay safidiny vahoaka zay le ny fotony zany no tiatsika resahana eto raha toka mbola io aloha ny lalàna misy hatreto azoko raisina zay fanontaniana zay satria ny zagasy ao anatin'ny nouvelle génération politique ary zahay ao tena hoe efa nisy mo fanambarany tena hoe miomana amin'ny fifidianana rehetrarehetra zay isy rehetrarehetra io zany de manjainjary zay hatrany amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 zany hoe tena isehatra anatin'ny politika zany ny io mouvement io zany io hetsika io zany de natao hanovana misy an'le tontolo fanaovana politika eto Madagasikara ary tsy afaka hanova izay raha tsy mahazo an'le sehatra afana manova an'izay zay anisan'ny lalana anankiray am'izay le fifidianana ary tena zava-dehibe ho anay ny fiatrehana sy mahakasikasika manodidina ny fifidianana io nresaka tsika ahoana ny io tena tsy mandeha rery eo reo ataontsika hoe fiarahamonim-pirenena izay mitaiza ny olo-pirenena ho lasa olo-pirenena vanina sy vonina fa le izy koa moa indraindray vanina ihany le olona fa tsy vonina izy am'le ohatran'le nahazo anay hoe ianao vonina fa efa vonina koa ve ianao nigadra zay koa zany le fanontaniana anankiray indraindray koa le olo-pirenena vonina sy vanina koa zany de aprime reny tsy avela isehatra le anaty fiarahamonina zany zava-misy eto amin'ny firenena zany hoe raha raisiko le izy tsy miankina amina ataontsika hoe groupe anankiray na anankiray ny hoe avanina sy ampirindra n'izay fifidianana zay fa le finiavana sy le fitiavana an'le tanindrazana izay zany mibaiko ny zavatra rehetrarehetra eto amin'ny firenena raha resaka fifidianana zany tsika efa misy lalàna ane io ny teny zay tsy tomomba n'io lalàna io fa raha tena hoe ajaina atsakany sy andavana io ataoko hoe azo raisina eny ny fifidianana misy eto amin'ny firenena fa le finiavanao am'le tsy fampiny le fiomanana zay foana le izy le finiavana am'le tsy fampiny le fiomanana miteraka hevidratsy ka mahatonga an'le le olo-pirenena moa izy zay satria tsy mitovy ny olo-pirenena sy ny vahoaka ny olo-pirenena le manjainjara amin'ny fifidianana zany hoe feno taona sy ny karazana le olo-pirenena mihitsy zany lasa leo an'le fifidianana satria misy fomba fijery ohatry zao ne rehefa miatrika fifidianana na manamanoe na andeha hifidy na tsy andeha hifidy efa ianona ny lany eo fa maninona no mipetraka any amin'ny olo-pirenena zany ataontsika hoe fijery zany hoe efa mahatsiaro tsy tompon'le safidy tsony zany le olo-pirenena raisinay ny andraikitra hoe tena manana adidy sy andraikitra an'izany zay ao anatin'ny zagasy ny NGPM raha mijery tsika ny anatin'ny ataontsika hoe tambadroza serasera zay isiharanay ao anatin'ny NGPM de tena manentana ny olo-pirenena zay anjainjara amin'ny resaka fifidianana ary amin'izao fotoana zao de manentana ny olo-pirenena raha ortineto ihany koa mba andeha hisoratra anarana any anatin'ny
ralina na lisym-pifidianana zay ataontsika hoe mandeha am'izao fotoana zao efa ataontsika hoe ray volana angambany ray volana latsaka izy zao sisa de iverina ry indray io de ohatra zay de tena manentana ny olom-pirenena zay ao anatin'ny zagasy sy ny nouvelle génération politique hoe io ny sehatra io ihany koa no andraisan'ny olom-pirenena mivantana ametrahany safidiny de ny fifidianana de tena hoe zay ny ataonay am'izao fotoana zao manentana ny olom-pirenena tena hoe anjainjara amin'ny fifidianana de ny processus rehetrarehetra atongavana am'izay fifidianana zay de tena anentananay ny olom-pirenena mandeha ny ralina de manentana ny olom-pirenena zay ao de zay ihany koa efa vonona anaramaso misy zavatra be deabe ny namana manohy sy président hitanay tsy mahatomombana an'ireny safidim-boaka reny alohan'ny fifidianana fa indrindra mandritra an'le vanim-potoam-pifidianana raha tsy teny fotsiny tsika zay le teny anay hoe ty fifidianana ty ohatra ny tanànana Tananarivo le olany meratra am'izay fako de mpivarotra amoron-dalana fa ny ovam-piry ny mera fa mbola mifakona Tananarivo ihany fakona Tananarivo de mpivarotra amoron-dalana Tananarivo ihany koa mpivarotra ohatra zay ihany koa ty i olany fifidianana hoe tsy zavatra hoe vaovao na miova isaky ny fifidianany mitovy foana ina le izy bulletin précoché karapanondro zaza tsy ampitaona doublon carte électorale fictif sy ny karazany ohatra reo foana any fa manila izy tsy voava volonté politique zay no mibaiko azy raha tsy tenitsika le resaka hoe précoché zay zao ny mahafantatra hoe ohatrany eo na fomba fanaovan'ny zalahy le précoché de efa nanolo-tsaina zay efa nitondra ny tenako manokana efa niona tamin'ny tompona ndraiky teo anivon'ny seny hoe izao ane ny fomba fanaovan'ny zalahany io hoe maninona raha ao anatin'le trano fisaina ohatra raisiko anankiray zay le précoché ne etin'olona eny amin'ny tenany eny maninona raha io trano fisainana io atao hitany eo andamosin'le olona de hita hoe mangaro paosy ve izy sa mamoaka zavatra anaty poketra fa maninona tsy rosoana zany zavatra de tsika hoe mieritreritra hoe tsy takatsy ny seny zany zavatra teneniko zany tamin'ny fotoana netrehanay fifidianana nahazo information mialohan'ny fotoana zay hoe leo am'le assesseur numéro 1 ane mipasse ao le carte électorale hafa ny carte électorale hoentin'le olona de hafa ny karapanondrona de nangataka zay tamin'izay fotoana zay hoe aleo ny délégué ina moa ny lana délégué ny candidat ho anatin'ny bureau de vote raha tsy anaramaso ny zavatra tsy tomombanao hoe aleo hipetraka eo akaiky ny assesseur numéro 1 de mba mijery hoe le olo ao anaty karatra mihitsy ve ty anaty carte électorale aty de izy ve ny ao anaty liste électorale inona tsy rosoana amin'ny zavatra zay zay ao anatin'ny zagasy de voniny zay hanolotra sosikevitra amin'izany zavatra zany ary hitondra zany lesoka zany enao manko manontany inona no fiomanana nohatran'izay miomana zay satria inona raha tsy tomombana ny fifidianana de olona tsy araka ny safidim-bahoaka foana ny hitondra nyty fireneny ty de hikorosofahana foana ty fireneny ty izay misoroanay tsy fampiny fanabeazana olo-pirenena hoy izy ireo manana anjara andraikitra ny mpanao politika fa manana anjara andraikitra betsaka ihany koa ny firaisamon'nym-pirenena ny fiarahamon'nym-pirenena amin'izay fanabeazana olo-pirenena zay inona ny mahatonga n'izay hoe hatreto ianareo KMF koa hoe zao nambaranao teo 5 taona amin'ny afaka fotoana fohifohy hatreto aloha mbola tsy tena tafita raha ny zava-misy zany zay fanabeazana olo-pirenena zay aiza ho aiza nataontsika hoe lesoka zaho zany na tsy katolika raha de mandoa tratra hoe mbola betsaka ny tsy vita tena ekeny io fa betsaka koa fa natao ny zava-misy ny fanabeazana ny olo-pirenena ny resaky manko tsika teo n'le hoe safidy de zao tena zao safidy malalaka satria misy ny fifidianana eto Madagasikara nkeka mifandray amin'ny niveau de vie ny olona eto Madagasikara ny mbola problème ny olona eto Madagasikara zao de hoe ahoana ny atako sakafo androany zay ny zavatra misy andeha zao reo namanay ireo manomboka amin'ny herinandro hiparitaka eran'ny Madagasikara andeha anabe ny olona hoe 15 février de iova langasy ndraiky koa rehefa avy eo efa eny amin'ny fokotany de raha mbola tsy eo mandehana makany amin'ny tribunal hoy izy le olona hoe fotoana inona ny olona aniko makany amin'ny tribunal mahamahay anazy zany zao sakafo tsy misy ny zaza tsy salama zany le zava-misy donc misy zaho tsy teny hoe tsy mahomby zahay fa zaho mahita hoe misy paramètre be da be no atonga n'le safidin'le olo halalaka satria isan'ny manery aza nge zany fahantrana zany za raha mamatra an'le fahantrana nge le fahantrana nge tsy de babaly oatra tsy materiel fa le saina mihitsy le saina mihitsy zany no any ary
le saina mihitsy manomboka voeta Madagasikara zao ary ny fanaovana politika ilana tsiny aminareo mpanao politika fa matetika ane ary zay zany le carriérisme politique ta hipetraka eto foana ta hipetraka am'le toerana foana satria eo no misy ny karama zao assistant parlementaire tsy haiko ohatrina ny karamany fa ohatrany tsy mitovy mpampianatra any amin'ny lycée de hany ka ohatrany mba mivavaka hoe sao de mba engany mba ho lany zagasy mba rehefa mba lany ragano mba antsoe zao mba ataova assistant satria hoy zao koa amin'io le assistant moako zavatra tsy misy résultat ndrasana aminany juste miandro vola fotsiny de manao eraeraky ny tanàna de izy koa raha rehefa tonga tsy mba miantso anahy kory hoe ino zalany zavatra misy teto fa de zavatra ohatran'izay zany le fipetrany dia izay le hitan'le olo-pirenena de indraindray zany zahay le azon'le resaka hoe nareo moa voky ka tena zay ngeny mahazo nefa izahay ohatra hoe tamin'ny fividianana farany teo za nanao observation tany amy andro vazao ka tsy nisy volany kay mefiko hoe nariary ary saorako eto raha mahita ny ty télé ty le olona nanome moto anay niangavy moto ane hoe mba me moto zay fa mba andehandeha ambany votsy na eno zavatra hoe misy an'zao re misy an'zao re tsy hitan'ny olona zany zay finiavana zay fa ny hitany zany de le hoe matoanao mihetsika misy vola zay satria fantrana ny resaka eto ary vola zany resaka eto matoanao manao propagande eto alefaso le fandehany zay zany le izy alefaso le vola fa rehefa alefazoko le vola zay anovanao azy io aminay mako misy fomba mampanao hoe fafaloko zay isaka atao zany propagande igny misy raha kelikely ho anareo 5 millions iny 5 millions ne raha hoan'ny olona zay nivory teo raha zaraina 500 hoe fa hoy izy le olona anankiray mba zarako mba nazo 500 amy ry ara de adino daholo le fampianarana zay nomeno azy iny hoe ny andraikitry mibeny tanàna angeka ho zao hoe ny andraikitry nisy ombamboko aneka ho zao hoe ary ny fahantrana mitarika ny olona handray décision ametraka ny fahantrana ho aminy zay zany ny olana raha misy jerevy moa ka ohatra faran'izay tsotra hoe miteny zareo fianakaviana sambatra hoe ainao ny isan'ny zaza mba hitombo ny vola miditra aminao de hoy izy le mahantra hoe ngainao mamelona an'io andriamanitra mamelona an'io fa raha ohatrohatran'izay satria ametraka le fahantrana ao zany ka matetika ny fanapahan-kevitra raisiny mahantra dia fanapahan-kevitra mametraka le fahantrana ho amin'ny foana zany ndraindray tsy tiany meditsiny mpanao politika amle hoe raha ny tena marina ne tsy tokony isy fanolotolorana t-shirt inona zany zao nge zao mahita t-shirt eo anosy be mahita jiro eo anosy be am'izao miteny zany dikan'izany ny raisiny fotsiny izy de navadikiny ho vola raha inao moa manome azy vola mivantana zay nge le anina tamin'ny fividianana farany teo hoe zay ny narevaka tamin'ny fividianana farany teo hoe mila omena an'ity matériel kely ty anao fa rehefa manana ny ty anao dia mety azo vola rehefa farafarao de am'izao nge samy miandry an'le vola ary zay na nana miteny raha zaho misy olo amin'ny resaka amiko de teneniko tsotra fotsiny hoe tsy ireo mpanao politika mpanohitra am'izao reo no anongana ny fitondrana ary tsy ahongana azy fa ny ahongana an'io de le olona nameny fanantenana mety ho diso fanantenana ihany reo olona reo satria reo olona reo le mahantra mako zay moa misy fiteny zay mako masikiny tsy maligny raha ela dia zay zany no raha iverenako am'le sujet hoe zay no isan'ny olana ho anay mpanao fanabeazana ray zay ny faharoa ny asa fanabeazana bénévole zany hoe ao anatin'ny fokotany zay misy anao no afaka manao ny asa zay ataonao nefa misy koa le hoe mpaminany tsy masina tany ray zay ny faharoa mbola tsisy politika mpanabeazana olo-pirenena tena matotra eto amin'ny firenena hanika tsy misy zany tena mpamatsy fa ny mpamatsy ohatrany ay zao de avy any ivelany ny avy any ivelany izy tsy de micomprendre zava-misy fa ifa mieritreritra hoe zany citoyen zany olona ohatran'izao de miainga avy eo ny résultat ndrasany aminao ny citoyen tsika nefa ne mbola ry am'le hoe aiza no ahitako sakafo ary vonina hiova izy androany rehefa namenao hoe ty misy vola tena hiova izy de ozy izy hoe tahoana moa fa ny fahantrana nge tsy mampahitsy tsy mahendry ny fahantrana fatan'le tsara fa nohon' le fahantrana zany dia zay zany no isan'ny manamarina ary hitaonako koa ny mpanao politika hoe ady iraisana ny anala ny olo-pirenena eo fa misy koa mpanao politika mety amin'le olo-pirenena mahantra satria ny malefitra io ne mora mandefitra ary mahazaka zay le olona mahantra fa
andraso ihany fotoana fa rehefa io ny mitroatra zay nga mahatonga hoe misy may ary misy ihany ary izy mitroatra iny tsy voasakana ohatran'ny rano vaky ka za zany ta hisitona ampanao politika hoe andao tsika mila mifampiresaka tsy miresaka fa mifampiresaka mifampiaino ary eto amin'ny firenena zany tena tsy sehatra ifampiresahana napetraka le SLC na nivon'ny commune fa nga moa avorin'ny maire le izy tsy re fantatry maire hoe anelingelina ana reto satria ny SLC rehefa tena maritra tsara tonga hatrany am'le hoe ohatrany tsy tiatsony tokony maire antsika manaraka fanao ry a de hoe izy aleo ary le izy koa moa zavatra ohatran'izay ka za zany ta hisitona hoe andao re mba jereo le tena zava-misy tsika zao problème atsika eto Madagasikara ny fantrana eto Madagasikara nga hita maso ary ny antsika hatreto amin'ny capitale de hita maso le fantrana vao mandeha kely anao mahita borne fontaine de jerevy moa ny bidon jaune mandeha kely anao zay nakaty zao de efa mahita fako ane zany eo zany mieritreritra eo amin'ny fiara ahoana reny madena an'ity fako ty vola mba mieritreritra an'izany ve ny mpanao politika fa mety azo avadika volana io zavatra manahirana antsika mihinana avadika vola manana problème na rano tsika zaho avy any Morondava niakatra ty Anarivo rano ane zany iny zany de overy any an-dranomasina ary le ranomasina koa tsy mba mety miova mamy ka zay ny teneniko hoe mila mijery manaiky ny zava-misy isika de izay zava-misy zay no iaingana fa raha tsy izay zany de hoy izy le teneny teo hoe ohatry nomaly ihany mbola hoandroany ary manay aho mety ho afaka pitso mihitsy fa tsy niampitso raha izao fipetran'izao zany no satria nanaitra ana tany Androy tamin'ny fotoanandro nisan'le atelier régional zany hoe Androy zany tam'izany tenenina hoe mahantra de isy atelier atao ao mba hanalana andinihana le fantrana fa ilay acteur atao Androy zany andray an'le autorité dihany zany de hoy zao hoe reto ve le olona mantra olo mbola mahady reto zany zany antsika mantra ianao fa rehefa mba tonga zany autorité de mba mandihindihy ary fomba fanao tatoato zany mandihy tsy hitanao any Amerika ane zany tsy hitanao any France nke zany fa mandihy mba ho hitany hoe afapo angamba zay le autorité teo mba misy zavatra averiny amintsika ty io zavatra matériel kely ohatran'izay ka zao zany ta hisitona hisorana ny mpanao politika zay tonga eto zany hoe ary ohatrany raha le tena marina zay koa problème nareo mpanao politika rehefa miseho télé nareo zany de tena hitanao hoe tena olo-kendry fa rehefa manao an'le asa nareo to hita hoe ohatrany mbola lexis ndray nykotozafy de engany le teneninareo hoe tanora tena mieritreritra hoe andao anabe tena mieritreritra hoe le resaka question de redevabilité zay tsy ampy eto amitsika fa tsy hoe sarosaromana amina kididy amin'ny fizarazarana zavatra iny le izy fa tena andao hiatrika le tena zava-misy marina fa raha mahatsapa nge olo-pirenena eo hoe tena mikasikahy le mpanao politika tsy mipetraka le hoe zalany lany mera herinandro fotsiny defa manomboky metimety le ny aniny fa manomboky metimety le kibo sy ny sisa tsy mipetraka ngamba zay satria confiance ary manantena zany izy hoe le olona ny fidiko ny kay niditra tamin'ny tontoloko na kasikahy dia manao zavatra ho ahy miaraka amiko miara-manaiky angamba ny président Harrison ny amin'ny hoe le nambarany teo ny amin'ny hoe ny fomba fanao ny mpanao politika rehefa amin'ny fotoanany fifidianana manolotolotra zavatra satria zay le tena filana ilain'le vahoaka eo no eo ka ataontsika hoe manala le fahasahiranany vetivety ka anadinony ihany koa le tena hoe inona moa votoatiny fampielezan-kevitra zany hoe le hevitra tokony ho ampitainy ny mpanao politika ianao manokana mpanao politika resy lahatra ve ianao fa mbola mety ahomby any amin'ny vahoaka malagasy any amin'ny olo-pirenena andeha androtsabato ny fandresen-dahatra azy amin'ny alalan'ny hevitra amin'ny alalan'ny fanabeazana zay efa irosonareo ankehitriny raha izy koa aloha le teny teo hoe ny mpanao politika mahafinaritra amin'ny président zany tena napetrany le resaka eo ry zalahy vao bebe atoko zay zao mbola tsy lana fa bebe atoka sy bebe kibo ihany donc zany efa tsy de olana anay loatra zany le anabe atoka sy anabe kibo zahay ao anatin'ny zagasy de tena atao hoe raha tolona angamba le izy de tolona ary zay mbola nahatonga anay niditra tanteraka ny tenako manokana atao anaty nouvelle génération politique satria tena zay mihitsy ny tanjona ao anaty le nouvelle génération politique hoe ndao tena olo-pirenena tompona andraikitra manana fiainana politika no tezaitsika eto amin'ity firenena ty de izay anisan'ny naharesy lahatra anay hoe ndao atao anatin'ity zavatra ty fa tsy manome tsina président satria izay hoe nouvelle génération zany hoe zahay reo zany ny akamaroana ireo tompoko de olo efa nanjay anjara tamina fifidianana fa tsy lany satria nitondra zay fijery zay
zay ne le anoizako azy le fijery tsara fa tsy mahalany raha eto Madagasikara alors nefa le manova tsy mety raha tsy mahazo toerana de apetrako ary le fanontaniana inona ary zany ny atao raha anova le toerana ve ny azakazana sa le fanovana le toe-tsaina nefa le anovan'le toe-tsaina mila toerana manahirana ihany le izy zany zany hoe ny fen'izay de hoe le lalàna mihitsiny miverina any any tsika le lalàna ifampifezana ao anatin'ny fifidianana mihitsy mila amboarana ary eo mbonako hevitra satria tafiditra ao anatin'ny lalàna nietreretin'ny zagasy sy ny nouvelle génération politique de hoe ahoana aloha ny atonga ny olom-pirenena anjay anjara mavitrika ao anatin'ny fifidianana tafiditra ao anatin'izay de hoe famaizana ny mpanao politika zay mieritreritra hitondra amin'ny alalan'ny fifidianana de ry hoe asiana seuil zany hoe raha latsaky ny 10,000 ny tany salampavitriana de miverina amin'ny fifidianana ary tsy lany ianao na nahazo isam-bato firy raha voalatsaky ny 10,000 zany hoe tena apetraka tanteraka mihitsy hoe le olo-pirenena mihitsy ny nametraka anao eo amin'io toerana io fa tsy ny ampahany vitsy ray zay zany hoe mbola lalàna zany zavatra resantsika zany lalàna ngeza be ihany koa ary tena mikitika lalam-panorenana satria iresaka atsika taux de participation io manko no tena fototra aloha iangany rehetrarehetra de le hoe andro tsy fiasana no tokony anaovana ny fifidianana efa nitakina zagasy hatramin'ny taona 1940 zany ataova andro tsy fiasana io satria mifandraika amin'izay le hoe inona no réalité ny gasy ny gasy mitady ny hoaniny androany tadiavin'ny rapitso dikan'izany tsy mbola ataoko hoe manandanja aminy zany hoe andeha fifidianana ho atakalony an'le vary rokapoka andeha izy lahatra ry amin'ny bureau mpifidianana nefa le sasalamba ivelomany zay efa trosa tamin'ny omaly tsy ho ataony androany izay zavatra zay nefa mitaky fikitiana lalam-pandrenana satria ny lalam-pandrenana mihitsy mametraka hoe tsy azo atao andro alahady lay fifidianana nefa rahantsika miara-manaiky fa ny andro alahady de fakany gasy makaina ny gasy zany hoe tsy olana ho azy ny mandeha any amin'ny bureau mpifidianana azo ataony hoe manemitra an'io raha ataontsika hoe midimy de ataova amin'ny fito ary ohatra fa aloha ivavaka aloha zay mivavaka maraina de ravany amin'ny dimy zay mivavaka amin'ny dimy afaka mandeha fifidianana zany hoe tsy tokony hosakana zay zavatra zay fa anisany endrika raha satria mipetraka ho lalàna fotsiny le izy de nataoko vazivazy moa rehefa maneho hevitra hoe andro tsy fiasana fa andraisaka rano de tokony recensena eo amin'ny fokotany zay tsy piasa mpanjakana sy tsy piasa isam-bolana de misy vola be zany no entiny eo amin'le centre de vote de omena 10,000 avy zany zay olom-pirenena tsy satria amoy ny asany izy hosolo karamany vazivazy ny tondratsako an'izay fa tiako atongavana am'izay de hoe ataova amin'ny fotoana tokony ahafahany rehetra mandray anjara amin'ny fifidianana le andro anaovana le fifidianana manaraka an'izay zavatra zay ihany koa le resaka vola lalàna ao ny amerana an'io rehefa apetraka ao anaty lalàna io zay zagasy moa nanana sosikevitra mihitsy hoe basket fond moa ny ilazantsika azy eo amin'ny seniny de tokony mpanao politika mpirotsaka mihitsy no mandrotsaka vola ao le fond de campagne zany tokony arotsaka any amin'ny seni de miara-manapaka ny mpirotsaka rehetrarehetra hoe reto daholo no rubrika andanina n'io vola io ka zay mampiasa vola ivelany iny no mampiasa fitaovana ivelany lay avy any amin'ny senia de disqualifiena am'izay fotoan'izay projet de société no mifidianan'olo zany hoe efa fitezana sahady zay le olom-pirenena ametraka safidy mahitsy io ane raha anaonao ny kibo mivezivezy mifanahy de lafo koa ny saina voavidy ny saina de raha tsy mipetraka zay zavatra zay fe azy de ataoko hoe voavidy foana izy ka de na zahay mieritreritra tsy vidy an'le olona ary satria zay zao efa nirotsaka ny akamarony ao anaty nouvelle génération politique hoe tanora nirotsaka daholo de nitondra an'izay resaka fanovana fomba fijery ao anatin'ny fifidianan'izay de ny vola nitezanay le olom-pirenena fa ino eo akaikinao eo misy olona mizara vola ianao tsy zara vola de makaiza le fahantrany le olona tena mbako manana ny an'ny président tato le kibo aloha no mibaiko zay vao ny safidy tsy mana-tsafidy ny olona anaona tsy mana-tsafidy izy ary indraindray zay mpanao politika zay mahatonga le nouvelle génération hoe le fanaovanao politika teo aloha de mifototra am'izay mihitsy hoe ampahatraina le vahoaka mba ho mora vidina de tena napetraka ny ao anatin'ny zagasy mihitsy hoe ny fifidianana tsy tokony isy safidy akoatran'ny projet de société de miaraka amina chronogramme zany hoe vanim-potoana hanatanterahana azy de raha tsy tanteraka ao amin'ny 5,7 io isa-taona mifanaraka am'izay apetraka anao de miteraka ataontsika hoe fialanao amin'ny toerana zay fidianana anao zany angamba ny zavatra ataoko hoe tsy de ilana zavatra fa finiavana politika averiko ndray le sy le fitiavanao le tanindrazanao io ane ny mpitondra manana anjara foana ianao hoe
tsy misy miasa tsy mihinana zany fa ianao rehefa manao politika ka le ihinana no mandeha aloha fa tsy le hiasa ho an-tanindrazana de sahirana ianao satria ho ampandoavin'ny vahoaka anao zay nohaninao teo miverina am'le teneny teo le vahoaka mifidy anao ihany no hiteny hoe omboy indray rapitso omboy indray rapitso fa raha ho an'ny kristianina moa ataoko hoe tsy de ela loatra le izy hosanana androany iny telo andro aorinana iny le omboy fa ny ampanao politika mbola manana fempotoana kely izy roa taona herintaona enim-bolana de efa mivadika omboy indray izy le vahoaka de raha te hanana an'izay tsika de tsotra le izy eo am'le lalàna amin'ny fifidianana mihitsy tena mila iarahan'ny mpanao politika tsara sitrapo hoe tena hoe ahoana ny atonga ny olom-pirenena tena anzay anjara amin'ny fifidianana farany mitodika amin'ny fiarahamonim-pirenena ny KMF Konoa no eto fa misy koa ny ankoatra ny KMF Konoa matetika zareo anatin'ny fiarahamonim-pirenena mitaiza ny olom-pirenena de ataoko hoe lasa mitovitovy am'mpanao politika ihany ohatrany hoe sehatra le izy akana vola ny ampamatsy vola de fianakaviana daholo ny ao anatin'lay mpikambana ao anatin'le fiarahamonim-pirenena de lasa orinasa-mpianakaviana zany le izy fa lasa hoe fanabeazana fianakaviana ao be vo fa tsy fanabeazana ny olom-pirenena ao tompona andraikitra teo zao vao nisy fiarahamonim-pirenena nahazo vola amina miliara maromaro ane fa inona ny fiatraikan'izay tamin'ny fanabeazana ny olom-pirenena na fiatraikan'izay tamin'ny fanatsarana ny fifidianana de apetraka antsika mifantania satria samy tompona andraikitra na ny mpanao politika na ny mpitondra na ny fiarahamonim-pirenena tompona andraikitra am'izao zava-misy atrehan'ny vahoaka zay tsy tonga saina amin'ny adidy aman'andraikitra amin'ny fifidianana ao anaty famaraparanana sady isika manana ambarany keo angamba ny flou national ny KMF Konoa tam'izay nambarana mahakasika firaisamonim-pirenena toy izay fa atambatro amin'ny fanontaniana famaranana ho anao tompoko ny amin'ny hoe hiatrika fifidianana ary isika amin'ity taonty inona zao ny asa efa tanterahan'ny KMF Konoa ao anatin'izay hoe fanabeazana olom-pirenena izay amin'ny fiomanana makana fifidianana manana 10 minitra eo ianao amalinan'izay ya ny mampalahelo ane amitsika miteny zao de lo tenenina ny marina satria hoizitsika hoe aleo resahana am'izao nge na eny amin'ny anao manjery zany zao misy débat de misy débat misy fiarahamonim-pirenena re de misy fiarahamonim-pirenena ata na nareo journaliste zany fa mahay hoe za ireto kay zany misy fiarahamonim-pirenena ry de misy fiarahamonim-pirenena ry fanohatra hevitra mampalahelo le izy fa zahay moa isan'ny atao hoe société civile taloaloha ihany fa zahay koa manaiky ny fisiany tateoriny satria tsy ho aro vitanay daholo ny zavatra rehetra fa ho anay aloha zany za moa tsy mahay ny hafa satria sady tsy ana droit tena ny besiny maro fa ho anay zany ny KMF Konoa na misy fifidianana tsy misy fifidianana zay eo foana satria zay hoe ny bonne gouvernance ny justice sociale ny ary nareo mpanao gazety angamba mahita tsara fa atreto afaka miteny fa tsy hisy vola ariariny Konoa miala amina mpanao gazety tonga manao interview amin'ny Konoa satria zay zany zay ngamba le izy hoe miaina amin'ny zava-misy zay misy moa ny famatsiam-bola tsy dia fady loatra koa ny mihinana azy sy ny mampiasa azy fa tsy misy ny famatsiam-bola atao foana le izy eto angamba manao antsoavo amin'ireo namana zay ataontsika hoe teneny namana teo misy mahazo miliara misy manao iny amiko zany fotoana tokony manery nay société civile anao mangarahara ny Konoa zany manao an'izany foana tamin'ny décembre teo ny teny zay hoe misy famatsiam-bola avy amin'ny mpamatsy vola tsy de nitenenay moa le mpamatsy vola satria am'izao koa nefa misy fiarahamonim-pirenena ny ataony de rehefa miteny anao hoe ity ny mpamatsy vola anay de any izy ny mandeha de zay ny mahatonga anay tsy miteny an'le anaran'le mpamatsy vola fa angamba ny tenenay kosa ohatran'izao ny vola voarainay de za zany manentana ny namana rehetra mbana ohatran'izany satria lasa miverimberina foana zany le hoe nareo mahazo vola be nareo mahazo vola be nareo mahazo vola be satria isika mitaky an'le transparence koa tsy manao transparence dia zay ngamba no atsipy amin'ny namana société civile zany mba hiezaka atsika anaon'izay transparence zay hiezaka atsika mba ho redevable tsy anany mpanome vola ihany fa ty am'le olom-pirenena ihany koa zay ngamba no ataoko hoe tondrako fanazavana momba an'iny hoe inona ny atao atoato manomboka amin'ny latsinainy dia isy fampiofanana an'ireo KMF Konoa any district folo zay aloha no ny asana zany zao Tuliara, Iosy, Manakara, Moramanga, Fianarantsoa, Menabe, Morondava moa zany, Maintirano, Mahajanga sy ny Tsiromandidy ary Kalamavony misy an'ireo zany ho falina le mpikambana mba handeha hanao animation publique zany hoe amory ny olom-pirenena amin'ny toerana zay azo amorena azy dia
ifandresy lahatra momba ny rall, ifandresy lahatra momba n'le hoe ilana ny fandehanana mifidy, ifandresy lahatra ny amin'ny hoe ilana ny filatsahana. Adidy le izy e, adidy marina fa mitady vola le izy am'zao fa zaho mieritreritra hoe fantatry ny olona hoe élection de proximité ngety fatapatany ihany hoe sare ny zavatra misy ane ny mpanao politika zany zao ndragnazy ny avonavona taloha regny zany zao manao aby zany faina hay latsako ngamba le ragare mamody hoe za mako amorondava zany mpandeha tongotra rehefa mandeha miasa amin'ny maraina fa amin'ny atoandro moa tsy zaka le hafanana fa am'zao fa mahazo klaxon pep tao ary taloha nefany tsy misy ala vakiloha anatin'le anjaran'ny olom-pirenena mahita ary olom-pirenena tsy de adala akory na de mahantry izy tsy de adala fa omena fankerezana na ny am'zay de andeha zany zay anetsika ny olom-pirenena handraisana anjara mivantana amin'ny fifidianana amin'ny alalan'ny maha-kandida azy amin'ny alalan'ny maha-mpifidy azy ary mba ho safidy manaraka ny kalitao zany hoe safidy manaraka ny filany no ataony fa tsy safidy no hoe fahamasahany na fahazahoana vola na ny vola omen'olona moa zay tsy teny azy hoe avereny fa tenena hoe hoany fa le eritreritra le fanahy mba tazony ihany satria azadiny fa ny voty ataonao androany dia iantoka ny ampitsonao dia akoatran'izay koa raha fa hainao neny mandray ny vola avy any ampanao politika de ozy izy hoe inona koa ny mbola takinao ty amiko tsy fa niazonao ve ile tokony ho anjaranao zay zany le izy ka dia zaho mino fa tsy adala akory malagasy na de mahantra ara dia misitona an'izay ataontsika hoe toe-tsaina mbola tia tanin-drazana tia ny tanin-janaka izay mba hijorotsika irotra atsika andeha amin'ny fifidianana za zany tena resy lahatra hoe tsy misy afa-tsy ny fifidianana ihany no anafay ny mpanao politika andao tsika anafay zay veritsika tokony faizina andao anome toerana zay tokony omena toerana amin'ny alala ny fifidianana mitsangana isika za aloha tsy de d'accord am'le hoe io nefa zalahy ihany lany eo e satria normal zany raha izy milany io satria ianao moa tsy mifidy ianao tsy vaky loko fa de hoy zao hoe mitsangana de arao maso le izy zay moa nyteneniko tamin'ny interview tamin'ny herinandro iny hoe ka leza nge amboariny any amin'ny fitsarana amboariny any iny de hoy zao hoe ianao le tompony le zo fantatrao nge hoe tato am'ty bureau de vote-nay ty tsy io ny lany e ianao no mitsangana fa ny problème ety zany zao mbola mpanao politika ny mampitsangana anao de lasa coloreny le mpanao politika tsika fa isika mihitsy no mila hitsangana hiteny hoe tena Facebook nge zao na nalongonay ambanivohitsy agny reny fa mahay na de tsy mahay manora zany izy mba miteny hoe zao soratao za mba sy vosary ohatran'izao dia zay ngamba no ataoko hoe mankahery malagasy ary mampitsangana ny malagasy mba handray an-tanana ny hoavitsika tsy vola no hanavitra an'ity Madagasikara ty fa ny fanapahan-kevitra matotra raisiko sy raisinao zay mijery an'ity fandarana ity ary raha ny fanomezantsiny ny fanorana blanc no ampandrosan'ny Madagasikara efa nandroso ela atsika zay fa tsy hany le izy jerevo inona ny zavatra azo trandrahana manodidina anao ao aza miandry any fitondrana fa jerevo inona ny zavatra azo trandrahana eo manodidina anao ao trandraho zay fa ho hitanao fa ny atsy ambony tavanao ihany hoy ny baiboly no inananao hanina ankasitrahana tompoko marana ihany koa isika na marana ry zareo teo anivon'ny KMF-ko hoe manana 10 minitra 9 minitra mitovy amin'izay ihany koa ny zakasy izay mpikambana ao anatin'ny hetsika ny GPM manokana io manapaka ny fifidianana ianareo ny afatra ho an'ny vahoaka malagasy ny afatra ho an'ny vahoaka malagasy alohanao nafarana vahoaka malagasy moa zany de le telo mihitsy ny tiako afarana ny mpanao politika ho ampy zay ataoko hoe efa le tsy fandehanana voaka mifidy ane efa message sady hoe ina moa no entinareo anay ary zay ao anatin'ny nouvelle génération politique anisany nahatonga ny nampitsangana zany zavatra zany le fahatsapana hoe tena efa misy elanelana eo am'le omena fahefana sy lay mpanome fahefana ary le vahoaka efa tsy mazoto an'le fahefana mpanao politika tsony le mpanao politika ataontsika hoe tranainy zay mandeha ao anatin'ny fanaovana politika somary hafahafa manaraka an'izay afatra ho an'ny fiarahamonim-pirenena misy moa natao vazivazy teo hoe mitaizany olo-pirenena tsika nefa avy eo tsika rehefa mahazo toerana lasa tsika ndray mitezainy olo-pirenena ndray avy eo
de ataoko hoe rehefa misehatra anatin'ny fiarahamonimpirenena iny tenen'ny président eo efa tsy haintsony tamin'ny fifidianana teo moa efa tsy haiko tsony hoe fiarahamonimpirenena iza marina moa le fiarahamonimpirenena fa misy andian'olona roa telo de fiarahamonimpirenena de fiarahamonimpirenena makany amin'ny fampafanoherana de fiarahamonimpirenena makany amin'ny fitondrana de fa amiko zany fiarahamonimpirenena zany mitaizany olom-pirenena mijery elanelam-panahy am'izay mahasoa ny olom-pirenena ary jereko manaraka ny olom-pirenena zay miatrika fifidianana itsika olom-pirenena miatrika fifidianana tena tompona andraikitra ary raha misy mampahantra nyty firenena ty eo ny ataon'ny mpitondra zay vitsy anisa fa ny tsy fandraisatsika olom-pirenena andraikitra indrindraindrindra fa ny fifidianana ny ataontsika de menomenona de manozona an'le mpitondra de mikorosy le firenena fa raha tena teo tompona andraikitra ianao raha tena ataoko hoe tena hipetraka maha-olom-pirenena anao ary hanana didy amin'ny firenenao de mandehananao mifidy ataovy ny adidy rehetrarehetra tongavanao mpifidy zay ny tena entaninay ao anatin'ny zagasy ny nouvelle génération politique hoe tena mila fitezana kosa ny olom-pirenena ary tena mila tairina mihitsy hoe tompona andraikitra ianao faza manome tsin'olona fotsiny io koa moa lovain'le olom-pirenena am'le mpanao politika le mifanilikilika eto fotsiny de lasa mianatra an'iny koa ny olom-pirenena hoe tsy tompona andraikitra izy fa le mpanao politika tonga ny krismasy raha ietsy na ohatran'izany vidiny koa de le mpanao politika nometsika olom-pirenena tsiny fa itsika tsy niomana hoe hoavy ane ny krismasy ty akoro alina ty ho lasa raha ietsy ohatran'izay koa ny fifidianana raha mividy akoho taloha tsika nompitsika eny varomasaka zay sady mihinana matavy tsika tsy mividy lafo ohatran'izay koa ny fifidianana raha miomana mailoha tsika olom-pirenena mijery tsara le olana e tsy olona avy any an-dafy le milatsaka eto hoe lalàna mametraka hoe raha filoha-pirenena mbolana mailoha izy efa zany hoe fa hita taratra zany fomba hoentin'ny miaina ao anatin'ny fiarahamonina de raha fatanitsika noho ny tily ny aina tanteraka atao anatin'ny sehatra politika ny olom-pirenena de ataoko hoe tsy manenina tsika tamin'ny safidy fa ny fifidianana eto fidina le olona androany afaka 5 taona na 7 taona aongana indray zany hoe tena tsy maro toerana amin'ny safidiny zany le vahoaka malagasy tsy mahafantatra n'le olona fidina de ao anazy zany de zay fotsiny le izy hoe amaranako azy de hoe amboary ny lalàna momba ny fifidianana ahafahan'ny vahoaka rehetrarehetra mandray anjara sy tena ivoahany safidim-bahoaka mba tsy hanenenany am'izay ataontsika hoe olona mety olany eo amafisy koa le izy de hoe raha toe-karena misy ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao raha amin'ny andro fiasany re tompoko no anaovantsika no fifidianana io lalàna fotsiny iny le hoe andro tsy fiasanao fandraisaka rama fa ny akamaroany gasy secteur informel daholo miasa tenany daholo le gasy de rehefa tsy miasa izy de tsy mandray karama ary nohaniny androany efa trosainy iny dikany raha tsy miasa izy androany de mitombo roa avo eny ny trosany de mila fikitiana koa zany lalam-panorenana zany zavatra resahako zany ary zay mahatonga anay miteny hoe raha androany tsika ny resaka hoe ahoana ny atonga ny fifidianana no tomomba sy anina mialatsiny angamba namana manohy fa tsy ho vitatsika anatiny adiny ray zany fa tena hoe mila tena finiavana ary firosona mihitsy hoe ndao ary apetrao daholo le kolera politika ndao dinihana le fifidianana de zay tapaka eo atao zay amafiorina azy zay angamba no afatra ho an'ny mpisehatra rehetrarehetra amin'ny politika fa de mino angambany fa tsy ataontsika hoe fotoana very ny fampiresahana teto fa misy leso na azo raisina ho an'ny voakasika rehetrarehetra zay koa moa niova ao anatin'ny fomba fanaovana politika satria izay mihitsy ny fampitezana ao anatin'ny nouvelle génération politique hoe ndao aloha apetraka ny tsikera fa arosy ihany koa ny vahaolana de zay mihitsy nentinay teto hoe inona ny tsy mety de inona ny vahaolana de inona angambany fa iova am'izay ny fomba fijery de rehefa ataontsika hoe mba misy olona saina manaraka de mba olona hitondra vahaolana fa tsy olona faly ny tsikera fotsiny eto amin'ny firenena de mba miova arak'izay satria io ane araka ny tenin'ny ray aman-dreny mojajaony hoe zay ataony lohany aty ambony ihany izy manaraka le ambany raha tezay tsika itsikera foana le vahoaka de vahoaka mpitsikera no beazitsika eto fa raha tezay tsika vahoaka ijery mitazana de mamakafaka de miresaka olana de mandosy vahaolana de vahoaka tompona andraikitra no isy eto amin'ity firenena ity. Zay indrindra kasitranao tompoko nitondra zay fanazavan'izay zay raha teo ny tena antom-pisiny ny fandaharana amin'ireo hevitra maro isan-karazany zay hoentina atao anatin'ny Aleo resahana. Ankasitrahana ny avy amin'ny KMF Knoe fanabeazan'olom-pirenena sy ny avy amin'ny zagasy zay mpikambana ao anatin'ny nouvelle génération politique malagasy nitondra n'izay ataontsika hoe hevitra izay maro no azo notsoahana amin'ny manaraka vahiny hafa indray no asantsika eto amin'ny fandaharana ho anao ihany koa raha liny ianareo te hitondra
hevitra eto afandarana dia aza misalasala miantso ny record Madagasikara fa ny amin'ny anio aloha dia tapitra ny fotoanantsika mametraka ny veloma mandra-pitafa ao amin'ny manaraka indray veloma tompoko.